Ramatoa Christine Razanamaso ministra ny fitsarana dia nitondra ny fomba fijeriny ihany koa manoloana ny fanapahan-kevitra farany izay noraisiny ny SADC ho azy ary dia tsy azo ekena raha toka hitondrany amin'ny fikorontanana eto amin'ny firenena izay fanapahan-kevitra izay ankoatr'izay dia nasiany teny ihany koa ny mahakasika ny fitakiana izay tanterahan'ireo praikitra rà sy ireo ihany koa izay azo lazaina hoe mpiandry fonja amin'izao fotoana izao fitakiana izay manao sesilany ary hita fa mihoampampana amin'izao fotoana izao. Fanapahan-kevitra politika ny SADC araka ny fijery Ramatoa Christine Razanamaso ministra ny fitsarana sady mpitahiry fitomboka sy mpanjakana ary tsy ekena kosa hoy ny ministra raha fanapahan-kevitra mitarika korotana izany. Resaka politika izay fanapahan-kevitra ny SADC fa samy manana ny zoniny tsirairay fa raha ohatra ka zavatra hitondra korotana fotsiny ataon'ireny dia tsy azo ekena ny vahoaka malagasy ilay korotana Anisan'ny nametrahany mpanao gazety fanontaniana ministra ny fitsarana ihany koa ny mety hisian'ny fanoherana ny valim-pifidianana. No maria ministra Christine Razanamaso fa ny fanarahana lalam-pifidianana ihany no antoka tsy hisian'ny fanoherana ny valim-pifidianana. Amin'izao fotoana izao dia misy ny iraka manokana tonga eto Madagasikara manantanteraka fanadihadiana mikasika ny fanajana ny zon'olombelona. Misy idiran'ny fanadihadiana ny raharaha ity ve izy ireo. Esclavage moderne no atondiny eto. Rapporteur spécial izy karaha mivona manihiraka mpanaoviny azy izy dia sy spécial tsy. Anisan'ny tondrany ministra fanazavana ihany koa ny momba ny fitakiana izay ataon'ny praikitra rà sy ny mpandrarany fonja. Ny fonctionnaire rehetrarehetra nanao assise tamin'ny farany teo tamin'ny mois de septembre uniformisena ny grille indiciaire ka iveriko angambany fa tsy afaka amin'izay ny pénitentiaire miaraka ny fonctionnaire rehetrarehetra. Fa raha ohatra ka mampisy namoa zany okazo amin'ny asa fanjakana tsy maintsy mandray fepetra ny ministère tsy maintsy mandray fepetra. Misy hoe le fangatahana mahakasika ny hoe anaovana fonja ahoana ny eritreritao madame ministre satria nilaza izy hoe fa hoe ao anatin'ny folo taona sisa dia mety efaka daholo. Marina ireny ary efa nisy promesse présidentielle ny hoe anavao fonja eto Madagasikara dia ministre matoka fa reny le fangatahana reny dia tsy ho raraka amin'ny tany reny fa hoe noho ny nandraikitra ny manapaika. Tsy misy an'izany. Ny fanapahany ny crédit dia miasa izy. No bebe ireo assermenté ireo ary manaja ny teny. Miasa izy fa raha misy vacances zao vacances judiciaire manao permanence miasa ny crédit fa raha mbola mitokona indray izy zany rehefa vita ny vacances judiciaire dia raha mandray ny andraiky koa ministère. Raha tsy hivina ny mpandrarany fonja dia nanome fetim-potoana hatramin'ny raha pitso 1 Desambra ny tompona andraikitra mba hijery akaiky momba ny fanatsarana ny sokajy misy azy ireo ary iroso amin'ny hetsika izy ireo raha manomboka ny alarobia 12 Desambra ho avy izao raha toka tsy misy ny valy mahafa-po avy amin'ny tompona andraikitra azon'izy ireo.